Aliny alakamisy fa 17 ny volana Oktobra taona 2024 manolotra ny araba toko klasy toko. Ary tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana Hiteny ankasitrahana hatrany isika tsy misaraka amin'ny fandaharana ary miezaka hatrany ihany koa ny ekipa rehetra manatsara ary manome ataontsika hoe foto-kevitra na resaka mahafinaritra foana resahana eto amin'ity fandaharana ity. Eny ary amin'ity androany ity isika dia manana vahiny indray ary atolotra avy hatrany ny vahiny dia tsy iza fa Andriamatoa Ramamampiona Gérard Noël. Izy dia mpandinika fiarahamonina mpamakafaka ny raharaham-pirenena mpanabe ihany koa efa mpikambana teo anivon'ny CFM teo aloha ny vahintsika amin'ity alina ity. Miarabanao tompoko ary fandroanao zao no niakatra teto amin'ny fandaharana Hiteny nandraisananao tsaroana teo eo amin'ny 7 na 9 volana lasa zay no niakatra teto farany androany anao nasaina indray misaotra betsaka namaliny antsoatrany dia faly ihany koa koa miaraba anao ary koa miaraba ny namantsika rehetra eto ary koa miaraba an'izay rehetra manaraka an'izao fandaharana Hiteny izao dia miraro soa ho antsika mianakavy. Eny ary araky ny fampahafantarana efa narahantsika moa dia iresaka mahakasika ny fiarahamonina malagasy isika amin'ity androany ity. Manahoana zany fiarahamonina malagasy zany amin'izao fotoana izao maneran-tany amin'izao fotoana izao Andriamatoa Gérard Noël Ramamampiona dia mikatsaka fatratra an'izany hoe fandriampahalemana, mikatsaka an'izany hoe fiadanana ary rehefa tonga amin'le hoe firenena anankiray miadana indrindra na sambatra indrindra na milamina indrindra ny firenena anankiray dia tena hoe mampitsiriritra ny maheno an'ireny vaovao samihafa ireny. Androany isika aloha hifantoka satria ny firenena malagasy ny resaka, Madagasikara no resaka. Manahoana ny fahitanao ny fiarahamonina malagasy aloha amin'izao fotoana izao aty amin'ny 17 Oktobra 2024 tsika no miresaka. Fiarahamonitsika malagasy dia voalohany aloha tsy zany tsy afaka hoe hisaraka amin'ny fiarahamonina eo anivon'izao tontolo izao dia marina mihitsy le fanamariana nentinao nampidirana an'le resantsika tao hoe samy mikatsaka fiadanana izao tontolo izao. Zany hoe izay mihitsy tena antom-pisina, antom-pahariana, nanirahana sy antom-piainan'ny olombelona ny hoe ho amin'ny fiadanana. Zay le izay. Dia ny fiadanana io zany dia misy hoe ho an'olona tsirairay ianao sy ianao le miaramonina dia ianao miadan-tsaina, miadam-po, miadam-panahy. Zay zany tena hafa mihitsy mahita hoe miadana rangahy iny tsika moa indray rehefa hoe manam-bola dia zay natao hoe miadana. Fa izao rehefa manam-bola sy manana telefônina raitra be ary zao tsy miadana mandeha ny an-tsena fa taitaitra be sao dia misy manaraka sao dia misy mananina sao dia vao misy zavatra mipoaka dia hoe sao dia misy olona miditra zany. Dia zay ho an'olona tsirairay mila fiadanana. Ny fiarahamonina amin'ny ambaratonga sy ny sehatra rehetra mila n'izany fiadanana izany. Zay mihitsy no antom-paharian'olombelona hoe ny tokantrano, ny dada sy neny miaraka amin'ny zanany, ny ankohonana, dia ny fianakaviam-be, ny olona mpiray vodirindrina, ny olona ray tanàna mikatsaka mametraka an'izany fiadanana izany mba ahafahana miaina. Ary ny fiainana mihitsy dia izay mihitsy hoe mba hisian'izay fifanoloram-piainana, fifanampiana eo amin'ny fiainana zany mba hanananao an'izany fiadanana zany dia miakatra tsy kelikely, miadana tsara. Raha ohatra zao misy hoe tokantrano miadana dia misy olona aloha miadana tsara, ao amin'le tokantrano koa miadana mahafinaritra angany tokantrano reo tsy misy toda isanandro, tsy misy gododo tsy hafa mihitsy zany. Le tanàna anankiray mahafinaritra eo amin'ny tanàna io, commune anankiray tsy misy olona mangalatra olona tsy zao. Misy zao eto amintsika misy commune rositero fantatr'olona hoe misy kidnapping foana zany lasa ohatra mampatahotra zany. Fa misy commune tsy mba nonao resaka fa milama sy ny karazana ohatra zany mahay fanahy dia miakatra ohatra zany izy dia firenena. Dia Madagasikara sy Liban ohatra no ataontsika amin'izao fotoana zany. Ahoana zany any Liban sy Israel zany amin'izao fotoana dia ahoana Madagasikara amin'izao fotoana. Dia isan'ny daroka bo amikododo tsy matory andro manalina misy mandeha mitsoaka dia miverina kely reny maka entana manana dia mandeha mitsoaka dia malahelo ny havana dia miveriberina tsy mahita tory ny andro manalina zany ihany. Any Gaza, Ukraine ady be ohatra zany tsy mahita tory.
fa ny malagasy ko hoe mahita tory amin'izao vaninandro zao zay zany tiako tenena am'izay zay tsika zany tsy misy an'le daroka bomba reny tena tsy mampisy fiadanana zany satria tonga de mamono avy hatrany fa ny firenetsika tao anatin'izay tsika hoe embolo taona zay tena afaka hoe matory tsara ve tsika raha ohatra zay fotsiny hoe ahafahantsika hoe hijery kely hoe miadana tsara tsy misy fitaintainana tsy misy atao zay zao hoe mampatahotra mampiahiahanao a mahatonga anao iororo amin'ny fiainana dia eo zany tsika inona ny tena mahatonga an'le tsy fiadanana le daroka bomba sa le tontolo misy any sehatra sasany tsika zao tsisy an'izany fa ny olona tsy matory matahotra resaka tsy mandripalemana tsy matory miatsy any hoe ahoana ny hamelomana vady amanjana ka tsy mahita tory ahoana ny ekolazy ahoana ny hitsaboana ny anina ahoana zany le izy tonga indray ny fifidianana zao dia efa manomboka tsy mahita tory indray aiza no hikarama aiza ny tena bebe vola am'ireo andeha ho any amin'izy ao anatin'ny fiadanana ao anaty fifidianao misy milama tsara sanatria ve izy hiady indray hifampiatsy indray na olona mpiarahamonina eo any a dia atsofoka le resaka fiarahamonina eo zany resaka toekarena tsy mampahita tory resaka zavatra misy tsy mampahita tory resaka sosialy tsy mampahita tory a dia hitanao zany dia resaka politika tsy mampahita tory io a le politika diso za somary manao an'izay foana moa zany teny hoe le politika angeo a eto amin'ny firenetsika zany a efa atao anatin'ny taona maro mihitsy zany a hoe averiko foana zany teny zany miara mahitsika mianakavy fa raha ny tena politika raha ny fahamaritana an'izany a hiarinanja dia teneko mihitsy hoe fandaminana fiarahamonina zay fa nitsika raha teny hoe politika ohatrany hoe manakorotana fiarahamonina za mihitsy ny zavatra misy am'izao fotoana izao zay le izy faharoa manaraka zay ny politika atsika malagasy a fikambanana no hery mampirahina mampatanjaka ahafahana manao zavatra fa nitsika ny politika mampisara-bazana ny politika zany a mampandroso faritsy raha politika zao dia zay efa embolo taona mahery tsy zay nomena fahaleovatena repoblika sy ny karazana zay a enina amby embolo taona angamba zay repoblika atsika fa nitsika politika atsika mampahandro politika zany hitsontsovana amin'ny besony maro fa nitsika politika olona vitsivitsy zay zao voahery tamin'ny nataony zareo FMI hoe tandremo fa ohatran'ny olona vitsivitsy tena mitondra ny raha rasy hoe mifehy ny fiainany mitoekaretsika ohatra zany atsy zany mijery an'izany ny resaka politika zany hevitra ady hevitra zany tokony fifampianona nitsika fifampiantsiana sy ady lahy nataotsika eo mihitsy tena tiako dia zay le antanina tiako tena hoe zany le tsy mahatonga fiadana zany ka zany rehetrarehetra zany mandrafitra le fiarahamonitsika zany na nisy ambatan'olona na nisy ampianakaviana na ny eny amin'ny fiarahamonina efa na anaty fivavahana reo jereo misy hoe fiangonana zandro zoko misy hifanentsika sy ny karazana zany ve no antom-pisiny mahatonga tsy fiadana zany zay le tena toro misy dia ampiny le zava-misy avy amin'ny velany amin'izay le resaka filma sy ny zavatra hita sonohatra hitareta dia miteraka lasa mianatra zany misy hoe zanaka tonga dia lasa mandositra miala fianakaviana sy tiago misy ohatra kely ny tsy fanajana tsy mipetraka tsony fa zany fipetraka tsony zay le fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana zany amin'izao fotoana dia zay no zay hoe raha ny ary misy daroka bomba mety tena mamono a mampisaraka mampitsokotsy indreo zao tsy fantatro fa isako hoe mandalo etsy anosy dia milahatra be ny olona mandeha maka viza sy ny karazana sanatria hoe mampitsoka koa ve fiainana eto amintsika eto zany zay le tiako tena misy zavatra tokony jerena na tsy daroka bomba ary mamono fa sody misy zavatra mamono miandalana na mamono ankolaka ny olombelona ny fony ny sainy fanany sy le fiarahamonina le tena hoe ny fihavanana mitondra fiadanana ho atsika malagasy zay le izy ny fihavanana mitondra fiadanana ho malagasy fanakay zany ny olona ngamba zao miteny hoe ty raha angaty koa isaky miresaka dia zany ihany manonofinao zany ihany satria fantatro hoe tsy nisy afa-tsy zany nomenjana raha nomena vola fotsika ao a nomena vola mena nomena safira dia nomena fihavanana mba ahafahantsika miaina amin'ny zavatra io nomena tany be dia nio fihavanana iainao reo fa tsy hoe le tany ireny lasa hiadio moa le hoe ady tany hoe adinako ady tany dia osa izy le olona ray tompona ndraiky tsy misy tany miady zany fa le olona no miady fa azany tany no ampiadina zay le tiako tena zay le fiarahamonina tsika te hiafinafina zay tsy miady fa ny kibay akelika ihany amin'ny zavatra ka zay le toe-tsaina sy toe-po sy toe-panahy tsy miaina ny fanahy malagasy zay a tena manala n'le tena tsotra hoe fiadanana eto amintsika ka na ohatra tsisy daroka bomba tena re misy olona midaroka fampidaroka ihany a fa lasa mifamono miandalana sy ankolaka tsika ka mampitaintaina be ny fiainantsika malagasy ko
Njara tena tiako anontaniana navela koa moa teny zay mahazoe teny fandarantsika ny zava-misy atao Madagasikara amin'izao fotoana izao a ny tontolo politika zany a isan'ny lasa ohatra manahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe rehefa mpanao politika ve ka tsy mitovy hevitra dia tsy maintsy mpifahavalo eto amin'ity fireneny ity any zany aloha anankiray dia ilay fifanandrinana ara-politika nefa miteraka fampitehan'ilay firenena amin'ny lafiny maro, miteraka ny fahantrana, miteraka ny olana ekonomika amin'izao fotoana izao lasa tsy fantohana intsony aza na ny fitadiavana vahaolana amin'ny olana mahazo mivoaka, ny jiro, ny rano sy ny sisa, lasa ohatrany hoe mitsingevaheva fotsiny eo ilay vahaolana, tsy miara mikondo aiza ho aiza ny tena hoe mahamalagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Zay indrindra izy ty hiarylanja tanao zay mihitsy hoe tsy maintsy lasa mpifahavalo rehefa manao politika. Za tena amin'ity mihitsy rehefa manao politika mila manana hevitra, foto-kevitra. Dia ny hevitra tera-baro izy malagasy a dia samy mampiseho zay mahatsara ny fandarana zo hiteny anao ny fitenena na ino vao samy miteny fa izao fotsiny teny zavatra tsara, mahasoa, mampiombona ary mampandroso zavatra marina zany zany tokony teneny zany zay fa tsy hoe rehefa hoe mahazo hiteny teo dia mahazo manaonao foana zany teo zany tsy zay le tena manibatsika zany. Dia eo amin'ilay tontolo politika amin'izay a dia hoe lasa fifanandrinana fotsiny ka zay le zavatra tsy mety nitsika hoe raha misy hevitra zao a dia ady hevitra dia na ianao zany rehefa misy ady hevitra teny hoe marina tokoa ny anareo ka zay le ampo hiteny zay hoe marina ny anareo zay lasa tsisy fa ny rehefa tsy niasa ao narano dia za tonga dia manohatra zay to tsy mety zay fa hoe iza marina na misy ankiray hoe misy marina nareo hatreto dia misy marina ny inay hatreto zay ny ambany tena mety marina koa zany dia inona no azo atao hifanampiana zay ny tena malagasy hoe mba mikondo e mifampiresaka mifanantona tena fiamboniana ara-politika mihitsy a ny fahasahiana miaino ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena ary tsy hoe manakina lava tsy isy farany na manampitsofona tsy afaka iain'ny hafa zany zany a manjary zay aloha zay manjary manambany le fanaovantsika politika zany fa rehefa afaka miain'ny hafa ianao manan-karena be ianao afaka hoe zao ny teny hevitrany zao ny hevitrany afaka hoe mitandrinao zany amin'ny zavatra ataonao sy itrany na lasa arofany reny a manoro anao amin'ny zavatra ho ataonao raha hoe anakina fotsiny ianao fa tsy manome vahaolana mihitsy koa zany keo tsy mety zany amin'ny fiainana lasa hoe fahinary zany dia zany hoe zany ny politika dia lasa fifanandrinao izy ianao ny fifanandrinana na aiza na misihatrina na misihatrina na roviana na taiza rehefa fifanandrinana no atao dia fifamitehana ny ao anatin'izay ady fotsiny fifampitsapa-kely fifampiseho-kely zay mavo zay zao ny zay zao ny zany fotsiny zany lasa atao hoe démonstration de force satria io te rapport de force sy ny karazana ekeny misy an'izay le izy fa ny politika tsy maintsy mitodika amin'le vahoaka zay le teko teo tsy mitodika amin'ny olombitsy fa mitodika amin'le olona be da be amin'izay zay tsy voanakalazan'le repoblika zany tsy zao hoe fahina ambien'nypolo taona nazo atsika repoblika vao fakomalina amin'izany tsy diso dia anjarantsika tena mitodika amin'le vahoaka ve sa sao do mitodika amin'ny tenanao ihany sy ny ekipa miaraka aminao le izy antsika manohatra tsika miaraka amin'ny fitondrana za sao misy manontany an'izany foana dia za tena foana etaonao kely tantara adaladala kely le tantara fa nandeha nijery baolina zao baolina zao zany nandeha nijery baolina hony jesosy tsy mahina zay fomavatsy ny tena dia mipetraka tsara izy nanomboka ny baolina namely le anankiray tato tezitra izy fa maninona ny mamely namely ndraiky io le ankiray fa maninona ianao koa mamely keo ny aviatsy dia fa gagagaga mijery fa monina koa ary tiranga teotrony tsy mahay mijery nafaty baolina le ekipa ray tatsy nitsangana jesosy dia nitehana nafaty ndraiky io le tatsy dia nitsangana koa izy dia gaga be ny olona fa ahoana ianao ty na manizy ianao namakidolo reo namakidolo na le ekipa aviato na le ekipa aviato rehefa tsy mety dia teneniko na le vato na vato rehefa samy mafaty dia samy teneniko dia zany dia makamaka sary kely an'izany zany toetsaina zany anisan'ny tena toetsaina tokony anantsika malagasy zany tsy falo fampiandana dia rehefa niatsy dia tsy maintsy tsy mety ny ato ihany metyna rehefa tsy mety dia tsy mety
rehefa mety de atao hoe mety. Misy zavatra efa mety atao sasany eo de mbola hianina fotsiny. Misy zavatra vita fa tsy mety de mbola omena dera sy laza fotsiny. Zany toe-tsaina zany a tsy mety zany amin'ny tena fanaovana politika satria lasa zay le tenao fifanandrinana fifanantsina hoe andao aratsiana sao de manao zavatra atsika reto de tandremo sao de reto aza omena toerana mihitsy. Rehefa ohatra zao tsy azao anao fifidianana be ny tanàna. Ty manko resaka mandeha foana mihitsy ty tena mba miantso atsika mpanao politika mihitsy aho. De mandeha za zao aloha teo na eno ny teny filoham-pirenena mihitsy tamin'ny resaka hoe randro sy ny karazany iny hoe tsy ekena mihitsy raha tombontsoan'olombitsy no hamitena ny toetsy ny tombontso hoan'ny vahoaka. Zay zany ny teny. Zay zany ny teny atao tonga novo. De rehefa ohatra zany mandeha le propagande na izao mbola hoe aloha zao de efa misy olona miteny sady tsy maintsy miaraka amin'ny mipandobary ihany ny tsara. Zay zany izy. Iny akaiky volaniny tsy maintsy miaraka amin'ny fitondrana sy ny karazana. Za tsy miteny hoe tiana ity mihitsy zany fa le toe-tsaina fotsiny zany tena tiako tenenina hoe raha tena mpanao politika dia mamela ny vahoaka, mametraka ny vahoaka, hanana ny tena zonjo sy ny fahefany ary ny asina ananany hoe vahoaka no andriamanjaka. De izy no mifidy. De zay le be somaro zany hoe izy no mifidy amin'izay ka na le olona miaraka amin'ny fitondrana na le tsy miaraka amin'ny fitondrana no lany vahoaka de zay no atao hoe andriamanjaka vahoaka hito. De ekena foana io fa tsy hoe rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana de matahotra manko ny olona amin'izay rehefa avy eo hoe rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana nge de tena tsy mahazo iny de iny tokoa fa de lasa matahotra fotsiny eo dia rehefa tonga eo amin'izay tokoa de tsy mijery an'le vahoaka ao ambadiky le olona be ny tanàna zany. Zay le tiako tenena zay le tena zava-doza amin'ny fanaovana politika hoe tsy le vahoaka tsony mijerena fa le olona atao hoe io tsy miaraka aminay de atao fairano sanatria mivava tsy omena subvention ampitaranandreo. Zany le zavatra tsy mety zany. Zay le teneniko zany hoe ao ambadiky ny olom-boafidy ny vahoaka ka tsy azo atao fairano ny vahoaka no ny safidy natao. Zany zany tiako tenenina. Fa roa manarakarak'izay koa sanatria mivava ny sasany tsika tsy maintsy azo eo zay tsy ao anaty fitondrana fa dia voatonga eo anao de ny zavatra mamaika anao de ny hanakorotana fitondrana fotsiny oentina vahoaka makary tsy le soa an'le vahoaka zany tianao fa hoe tsika mafy be hoe tsika am'izay zany vahoaka makary tanao zany politika zany tro tsy mety fa ny fidiana vahoaka anao de ny hampandroso. De rehefa voafidy eo olo io adidiny rehetra miara-miasa amin'ny be ny tanàna zay tonga eo ho tombontsoan'le vahoaka lany eo fa tsy hoe le vahoaka hoentina hanakorotana na le vahoaka atao fairano noho ny tsy fifidianana an'izao na izao. Zany toe-tsaina zany zany tokony efa mba apetraka zany zavatra zany hoe repoblika tsika de ny vahoaka. Rehefa mifidy ny vahoaka hoe io no voafidy atsaina zay voafidiny fa ny vahoaka tsy atao io manko ndraindray hoe tsika nahazo maro anisa de le mahazo maro anisa mahafary sy mahamaika fa le vahoaka tena maro anisa adino. Misy karazana mpanao politika na karazan'olona mihitsy zany eto Madagasikara ataoko hoe mpanao politika satria mpanao politika ny hitako ohatra betsaka hoe rehefa nahita ny tsy fahombiazan'ilay fitondrana na hoe rehefa nahita fa mamarina ny firenena ny anaty hady lalina lay eo anivo ny fitondrana de misy na niaraka tamin'ny tao aza ny ala de misy tsy te hiaraka intsony satria hoe tsy te hiraitsykombakomba amin'ny fampitehan'ny firenena, tsy te hiraitsykombakomba amin'ny fanondranana zavatra maro samihafa ny ivelany, tsy te hiraitsykombakomba amin'ny fanodikodinana volam-panjakana ohatra, tsy te hiraitsykombakomba ohatrohatr'izay zany le zava-misy hoe nefitsika amin'ny resaka fihavanana. Ahoana kosa moa Andriamatoa Noël Gérard Ramamapionina ny etretana hoe raha ity zany efa hitanao fa hoe nisy zavatra tsy nety na zavatra hoe ratsiratsy nataony na tsy fahombiazana na salan'izany de andehanao hitakosinao ihany koa. De zay mihitsy manko nitsika zay manko nitsika zao le fanaovana politika hoe reo miray tsikombakomba reo hitakosina ao aminy lasa an'izany zany le fanaovantsika politika. Fa zay nge izy zay hoe na le eo amin'ny fitondrana tokony mahatsiaro tena mandrakariva hoe nametrahana adidy na mena fahefana hiasa ary hametrahana fanantenana. De rehefa misy zavatra zany tena tsy mety de zay le fanaovana politika voaloha hoe maka ny hevitry maro za manao foana zay hoe tena zay ny tena olona mpanao politika zay
fa ny hoe anao tena hoe mizaozao foana tsy maintsy za mavita za so zava-doza tsy mety zany ka levitra maro efa betsaka mifampiresahana saika natao ty atao amin'ny firenena fa tsy tafavokatra ka zay ny tiako tena mihitsy zany hitanao zany zay tsy hoe ina no azo ataontsika anarena dia zay mahatsara an'izao fandaran'izao za e voateny teo hoe ny fifampianona ny fifaminatona tsika arony zay no hoe le toe-posy toe-tsaina toe-panahintsika mihitsy manao politika aloha no amboana raha vao resaka raha vao ataontsika hoe tombontsoa no mibaiko no vanao politika tombontsoanao manokana dia tonga le hoe conflit d'intérêt dia ny fiarovana zany mamaika amin'ny be sy ny maro dia zany hoe tena anaovako anto fandarana ty hoe anekeko mba hoe ahafahantsika hoe miteny zao ataontsika efa mety ny zavatra tsy nety tao anatin'izay eny ambem-polo taona lasa zay fa sao dia mba misy fiangana vaovao ataontsika rehetrarehetra izany tsy nanota izany za miteny an'izany foana mety misy diso mety misy zany fa ny hoe manamafo hoe ny zay tena marina foana zany tena tsy mety na hoe io fa misy zavatra tsy mety zany dia hoe zay hiala mihitsy ko na hoe zay anakorotana fotsiny zany to zava-doza zany afantatsika mivokatry ny korotana any andafy any amin'izao fotoana dia tsika ao anaty fantrandro mbola hikorotana koa dia inona koa mbola zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa zay le fiainatsika tsy haiko za hoe zany adaladala sa ny olona zao miteny hoe tiako olona adala manao fiaizako mbola hatateraka zany za raha vao misy olona mihitsy manao an'izany amiko hoe tsy efa fateraka ntsony zany ry Gérard dio zay hoe ianao miteny io mihitsy zany tsy vonona zay ny teniko ianao tsy vonona iain'ny hafa tsy vonona hoe mba hanaiky hifampiresaka amin'ny be sy ny maro na ianao koa tsy vonona mba hoe hiteny ampanajana fa hoe anakina anao an'izao foana fotsiny miala ndray sy nikaraza tanao zay le fifanandrinana no tenen'ny iarinanja teo zay e tena sary politika eto amintsika ety dia lasa fifampifahavalo iza ndray aloha zao no ato iza ndray zany fa tena fihavanana zay moa teninao tena fihavanana dia tsika rehetra mahay miara midinika tsika mahay miara miresaka hoe io zao no olany rano dia efa misy zany vahaolana zay za zany hoe misy foana moa amin'ny olana rehetra misy ny hoe vahaolana vonjomaika zay solution conjoncturelle temporelle misy zany fa raha hoe hijanona maharitra be mifona ohatra hoe tamin'izany misy hoe pont bélier lasa mijanona roapolo taona telopolo taona pont bélier dia raha sanatria zany lasa fiainantsika eo fa ny tena fandrosoana dia isaky ny trano misy robinet samy mamorano dia hitanao tsika zany tsy tokony le faly hoe mifanakira sika samy jery olombelona daholo zay tiako tenena olombelona ninona fa efanomena ana ninona toerana misy ana dia mahatsapa foana hoe misy fetrany aho dia mila ny hafa nytika an'izany zay filanany afo zay no tena mahatonga ny fihavanana satria fantatsika mifototra iombonana mampiray atsika dia malagasy madagasikara firenena malagasy tsika malagasy misy zavatra iombonana eo hiarana miaro ka raha sanatria hoe dia allo ataony ao zany dia avela hopotika mihitsy dia ahoana zany fa tsika zany tonga tsany hoe misy zavatra tsy mety mihitsy tokoa za zany hoe tsy hoe hitsara an'ity tsy tsara fa le miantso rehetra hatsapa tena tokoa hoe io miara-mahitsika zany ohatrany hoe ino ty kary ampamolona sa hoe ino le hoe samy miara-mahitsika za mianakavy zao ahoana io zavatra io dia ny io zao za zao hitako taotato misy olona mivoaka mame hevitra misy mame hevitra sy mame hevitra dia aoka tsy hoe raisina ho fahavalo na hoe mpanakorotana namba ny olo loatra fa hoe mba enona dia ohatr'izay io koa ny hoe misy ezaka ataony fanjakana dia hoe mba tsika koa mba mijery tsara hoe inona amin'io mety inona tsy mety dia le ny tsika manko zao mahazo an'le any amin'ny tambajotra tserasera dia hita dia lozana miady eo ndray tsika mianakavy le vola efa lany le fotoana efa lany le hery efa lany le any dia mbola ao indray mifamaly eo tsara zo hiteny fa raha fifanaratsiana fifanandina lava reny fa zay le tiako teneny eto mihitsy hoe tsy fantatro zany zavatra tiako resahan'izany hoe miantso fibebahana hoe zany sa miantso fitodiana ho any amin'ny tena toe-tsaina hoe io ny firenentsika io tsisy hafa miala amin'io na ohatra ny dia zay tsy te hitakosokosona na tsy mitakosonao eto madagasikara tsika miara mizaka zay vokany dia zay le tena fitiava-tanyrazana le tena zay le fisokafany fa misokatra voalohany fosofana zay le fahatsarana ny atsara-posy ny atsara-panahintsika hoe ndao le retsy fa tena so dia efa tsy mety zay anao zany za zao efa betabetsy hoe mpanakiana ndrezy raha koa manao tory-teny anefitra zany tena tsy maninona za tena samy teny an'izany fa za fotsiny teny hoe raha tsy miverina amin'izany tsika tsisy fandrosoana raha ny akatahaka ny avy amin'ny velany fotsiny ty metsy madagasikara ty misy zavatra azo raisina avy amin'ny velany fa rehefa tonga eto dia tsy maintsy atao miorona amin'ny fototra mamalagasy io moa zao tonga ny fifidianana be ny tanàna hitako ihany ny tenin'olona tsy dia tena mamaiky izany fifidianana be ny tanàna zany Gérard fa
ny filoham-pirenena ihany tena fifidianana dia ny solombavam-bahoaka dia za no teny aminao tsara izy hitanao zany toetsaina sy toe-po zany teo zao le mampahantra raha ataontsika sarosarotra aloha zany ny firenentsika dia atao ohatry hoe vatan'olombelona loatra zao dia ny filoham-pirenena ataontsika hoe iny le lohany iny le nofidiana zany ankiray voalohany dia nofidiana ndray solombavam-bahoaka ataontsika hoe le fony le tratrany fa le be ny tanàna le tongony sy le tanana zany zay le tiako tenena zany le ataoko hoe tongona hipetrahana ka ny fanomezana lanja ny vahoaka malagasy na ny ambanivohitra na ny andrenivohitra ny ambanivohitra sy andrenivohitra mitambatra malagasy malagasy fa tsy hoe ambany andre ny ety andrenivohitra ny tena fifidiana fanarana dia zavatra zany le manambany olona zany fa na ny vahoaka ny ambanivohitra andremanjaka ny ety andrenivohitra andremanjaka ny fanajana zany safidy zany madio mangarahara tsy ahodikodina tsy vidividina tsy teriterena zany manafaka ny firenentsika ty ao anaty fahamarinana dia zany rehetrarehetra zany a tsika rehetra fa tsy hoe ifilositsika iady ifana dia ianona sy anina miady ianona sy anina dia veranjavona aloha dia vita ny fifidianana dia mipetraka indreo le vahoaka miandry 10 taona indray moa zao dia zay ny tiako tena hoe le tsika tena mipetraka amin'le tongotra mamalagasy le fototra mamalagasy atsika le fahendrena le fanahy le fiarahamonina le fafahana fampiresana dia miainga avy any ananana fa tsika tsy misaraka amin'izao tontolo zao fa tsy voatery andray ambolona ny zavatra misy amin'izao tontolo zao tsaroko ny CFM zany ny zao aloha zany tsy fantatra rovina indray nisy mpikambana vaovao hoe andrafitra an'izany CFM zany ohatra nangingina tanteraka lany mondanareo tamin'ireny hatramin'izao aloha mbola tsy hitako a hoe aiza ho aiza ny CFM fa tamin'izany nareo a dia efa mivoy resaka fampihavanana efa mivoy resaka fifampiresahana fa mandraky ty ny androany a tsy tafavoaka zany tena tsy tafavoaka zany ary zava-misy rehefa tsy mitovy hevitra eto Madagasikara tsy afaka miara-miasa mihitsy fa inona ny zavatra misy rehefa tsy mitovy hevitra eto Madagasikara avy hatrany dia antso-tsay politika zay manana fahefana ambony kokoa noho ny hafa izay ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ninona ho tenenina tsy haiko hoe aiza ny kitihana ny tena fanapahan-kevitra amin'le malagasy tsirairay indrindraindrindra fa mpanao politika hitodika amin'izany zavatra resahana zany fa zany ho efa ela be ny resahana fa tsy tafavoaka hatramin'izao za hiarinanja dia manana an'le finoana sy fanantenana foana zao misy nyray amandreny somary miteny ny fihavanana mitorony synyzany tsika zany aloha rehefa tsy hoe maty amin'le resaka vola hoe karaha manady azy sy karaza dia mety ho afaka ihany zany ty teny an'izay a rehefa mba manomboka tsy matim-boly tsika tsy lozana miady vola sy fahefana sy voninahitra dia mbola misy fanady io ohatry ny filazantsara ny evanjely any tsy ange vo ataoko hoe enitaona zay amba ny tena nitory an'le hoe fihavanana zao zany isany tena nitory an'le hoe kianja maitso hoe ataovy any amin'ny tena fotony aloha ataovy miakatra avy any amin'ny fokon'olona le tena fiarahamoniny le tena voy andreny ianao tena voy mihitsy fifampiresahana kehitriny a na mikarama na tsy karama amin'ny CFM dia fantatro hoe zay no anjara brika mba hiraka kely ngamba zany andranana hoe teneny foana ty zavatra ity noho izany rehefa mbola matongo teny dia hoe manatena na tsisy tokony antenaina ary za manko kristianina moa e manatena na tsisy tokony antenaina ary fa izao ny fihavanana mbola manoatra lavitra no mivolamena fa io ohatrany hoe volamena zany na hipetraka firy taona tsy loha zany fa ndray andro any ho hitan'ny olona hoe io misy volamena dia zay manoatra noho izany ny fihavanana hiarinanja zay zany teneniko hoe tokony eny any fieneka fa mifiry taona ny ady any fa itsika zao aloha miady mora tsy haiko na ady mangatsiky ntsika sy na ady atsokosoko na ady tsy fantako tsony le kobay akerika ihany tsy fantatro a fa ny fandarana ohatro zao ny any amin'ny fiangonana any ny eny amin'ny sehatra ny samy any amin'ny antoko sy ny sehatra misy anazy any raha samy mba tonga saina zay eny izy hoe fahatongavan-tsaina ny firenena zany tsy ho Madagasikara ngeza be tonga dia hoe iny ny fiadanana fa hiara hiditra fa ompony arinanja ve misy fiadanana dia azo iainana sy fampizarana aseho zaraina amin'ny hafa ao amponao hoe misy fahamarinana dia za zao ny akamaroantsika ireo kristianina sy olona mivavaka any amin'ny religion sy any amin'ny antoko-pivavahana fa misy veto antoko-pivavahana mitory fifanandrinana na hoe fifankalana misy an'izany eto fiadanana fifaliana fifankatiavana daholo fa rovina ary zany tonga nofo zany tsy midika hoe melary monseigneur melary mopera melary pasteur melary révérend melary maseritsy rehetrarehetra fa tohizo ny fitoriana tohizo ny fiainana koa nefa iainana za ioko
tsy maintsy mame ohatra moa zany tsy maintsy mba mame ohatra kely any ianao fa rehefa mba hana mba tonga aminao mba somary menatrany olona tandremo fa sy rara tsy de le momba an'le tona hoe fanaratsiana ny atsana fanaratsiana ny atsana fanenjera ny atsana fanenjana namako daholo araka le tamin'le ohatry ny tantara teo le jesosy namako daholo njereo malagasy daholo tsika de tsika raha mbola ifankala ifaninana fotsiny de inona zany no ataontsika eto jereo nefa miamafy le fahantrana fa le fifankalana le fifankalana miteraka an'le fahamafisan'le fahantrana le fahantrana koa vao mainka manamafy an'le fifankalana de anjaratsika zany no mijery tsara mihitsy hoe sao de zahako ny olana zay le fahatsapahatena za eto zany zay mihitsy teko hoe le firenena nge miankina aminao hoe miankina amin'ny tokantranonao misy mihitsy olo amteny le fianakaviana aloha mariny zany le sekoly aloha mariny zany le fiarahamonina piray vodorindrina aloha de fametana io fa manomboka samy mihinam-bary daholo tsy tito amin'ity tanàny ity de efa zavatra tsara zany io fa manomboka manatrano zany nanao any any kely le mpandeha zay nisy olona manana trano atsimisy avaratra de avy be ny orana de mba le tato any trano tato nitete de tonga de nobatainy etany de mba nakao am'le olona tato amin'ny ilana izy de fa ahoana hoaizy nareo miantso vonjeo vonjeo e fa ahoana miantso vonjeo zay ny saika mba hoe ho ato aminareo fa avy lena be leo aminay de ato zay mba ato aminareo mbola mba tsisy rano mitete de mba saika ato satria trano tsy misy avaratra ho mizay tsy maleka alovana mantanareo verina amin'ny tranonareo any zay le tsy hitanao zay le hoe tsy otsony le tena hoe maolombelona humain zay ny le tena fihavanana ahoana no asainao mijery olona hoe ao anaty ranonorana mandritry ny alina ahoana no ahitany hoe hasainao mijery hoe io fa misy olona mpangataka hoe anay ty zordiry ty de sahanao mijery efa ianao tompona andraikitra ahoana ny asainao aka volan'olona amin'ny fanaovana sony anankiray fa le olona rehefa avy eo tsy mahaloha hofatranony ianao manangana trano ngeza be hitanao zany le hoe mahaolombelona hikambanana io rehefa marary ianao marary zany le tiako tenenina zany zavatra zany hoe za mino fa olona manam-panany akamaroantsika hoe tsy tafavela ntsony zay miteny an'izany no tena manao an'izany fa ianao amin'ny toerana misy anao amin'ny sehatra sy ny andraikitra misy anao apetrao zany hoe zao io asa tao an'izany kosa zalahy de tsy sao de miala amin'le toerana zay zao jereko tsara omaly isy resaka iny zany ohatry mikitika ny mibabanay zany fa tsy mety hitanao lasa samy mijery an'le mibabahany fotsiny sisa fa tsy nefa hoe raha tena miara-miaina tsara de mibabah dolidoly ary mbola manondrana fa tsika sao zany zara fa mihinana sady tsy manondrana fa manafatra tonga avy any izy mbola londraiky io de zay le tiako teneny zany tokony atsapatena kosa avy mpitondra manoloana zany zany teneko teo ny mpitondra fa na ny tsy mpitondra ny olona tsirairay mpitondra tena ny daholo mpitondra ny teny daholo zany tena eto zany ny tena hoe ohatrany jesosy miteny any tena hoe tsy manavaka zany hoe samy matsiaro tena amin'ny andraikitra sy ny toerana misy anao na ohatra tsy azao ny mpitondra zany amin'ny sehatra isana mbara tonga ny tsara mihitsy fa ny olona tsirairay samy mitondra ny tena samy mpitondra ianao koa mpitondra ny ankonanao ianao zao ohatra ty amin'ny fanoherana koa zao misy olona mitondra de ahoana tena anaovantsika le fanoherana jereo fa le tontolo politika ataontsika ato aloha zany le pomba de ato le za mo tsy tian'zany hoe manohatra sy zany tsy tiako zany fahalalakaron zany tsy mety amin'ny malagasy fa ny tena mety zao ato le ao anaty fitondrana reto le ivela amin'ny fitondrana de le ato sy ity zany lasa fifanandrinana zay le teninao teo fifanandrinana lavareny na amsera na amin'ny fotoana aiza na amin'ny endrikaona de fifanandrinana de ao anatiny samy izy ndraiky io ny ato amin'le pomba n'le fitondrana koa hita sary any izy misy fifanandrinana ao raha ny hevitra hitondrana ny firenena tsy mety kosa ve ny toerana de tsy zany izy hoe samy zany za koa tsy hoe hicontran'zany fa ny ato amin'le fanoherana koa misy miady ndraiky io ny atao amin'ny fanoherana de miady de hitanao zany no tontolon'ny politika atsika korotana za manaiky mihitsy hoe le izy tsy hoe zay manko le tena teny izy avy hoe toerina fa ny teny malagasy hoe manolo-kevitra ohatrohatr' zany tsy zany raha voe toerina zany ohatra misy esetra ao anatin'zany misy fifandonana zany fa zay de mpanohatra ohatrany hoe mahery vaiky zany fa zay loha hoe le fanama malagasy ny hitondrana anazy misy mba dinika tokony atao kely fifanoloran-kevitra fifanoloram-baolana sy nikaraha zany ohatra no azo atao fa raha ohatra tsika hoe tena hoe ifanohatra ny ato alabika tsy tiako tare moa zany sisa ny ainatsika eto de inona afaka folo taona ao arinan'zao mba jereo tsika mianakavy zany varina miady ato de jereo ny olona avy amin'ny velany vahiny tonga eto amintsika maika mahazo be de zay le tiako teneny zay zavatra hoe jereo dolo le arena nomena atsika
dia efa zany moa efa resaka any ty koa dia zany foana ka zany ny zava-marina koinaro ny zavatra ataontsika eto io ny tena politika voalohany avery foana ny politika voalohany tsika manty asa asiana politika aza asiana resaka Andriamanitra fa averiko foana zany hoe nanao politika voalohany dia Andriamanitra andao ho asiana an'izao ho asiana ranomasina asiana an'izao asiana tany asiana dia ny tena mpanao politika dia manohy an'izay hoe io tany io atao inona amin'izay io ranomasina io sinao anatiny atao inona amin'izay io vato sosialy atao inona zany ny asa fanaovana politika fa tsy hoe anao zavatra hafa vaovao be da be tsika dia le tena fototra sy zava-misy indray adino sy ana dia nefa izy arena goavana be dia lozatsika mandeha any amin'ny zavatra kely majinijinika kely ary indray zany tsika fa le tena zava-dehibe tao amin'ny tany sy ny firenena adino dia ho adin'Andriamanitra amin'iny atsika ho azy fa inona ny tsy nomena anareo dia inona nefa sisa mba eo am-pelantananareo afaka 10 taona ho inona sisa ny eo am-pelantanantsika amin'ity resaka tany ity dia efa ny-tany ny lasany olona inona tsony eto na ny amindrenanao trano na ny ambolenao na ny angadinao na ny andehananao rehefa sin'olona 5 taona dia ahoana zay tiako tenena zay hoe sao dia ny ampopoko ny ampoponao no manimba ny firenentsika fa tongotra no menjanary tia dia samy ho adinao izy le olo zay za tena tsy manavy samy madiny samy mitsaro tena hoe inona tokoa no nataoko famaninina makanga rehefa manana za zao tena mba miantso an'izay tena manan-karena be indrindray te zao misy olona le tena manan-karena be tao amin'ny tany sy ny firenena zay tena ohatry le ao anatin'ny teny soanany andeha anaovako asa ho averiko amin'le olona sahirany reto fa tena zany olo zany no tena tsy ho adino malagasy mandrakizay hoe tena nanasoavana nanaovana fondation dia tena natao am-pahamarina tsy nakanadera sy laza tsony fa tena nijerena n'izay tena nasoavana ny olona zany raha izany misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia mifaninana manao zany ny mpanambola fa makava ndraindray ino tsy eto an-tany aferan'izao to ny olona mpanambola misy mitena tokantrano hoe manofy ianao ka izay mihitsy ny tempo antsika hoe manofytsika kanefa zay mihitsy nefa nametran'Andriamanitra antsika manofy atsika raha ny teny hoe tena nomen'Andriamanitra harena be da be tsika manofy zany zavatra zany misy ny zany men'Andriamanitra fihavanana mariny zany sa tsy mariny fa itsika amin'izay ohatr'le teo hoe ady tany tsisy tany miady zany ozy le tompona indray fa ny olona miady dia zay le ozy hoe le nofo zany dia tena zay mihitsy efa somary miteny an'izany taona mba nanofy za tsy manofy fa teny hoe fa maninona raha miverina amin'le tena zany tsy midika hoe ny fiverenana zany tsy hoe fiemorana fa ny fandraisana raha ohatra ve misy hoe zavatra noetinao zao dia latsaka izy ohatra hoe andao ataontsika hoe volamena kolianao zao latsaka dia ozy ianao za tsy miemitra tsy la zany ho latsaka any daladala zany olo zany fa rehefa latsaka dia iverenao renako ty tsofitsofina dia apetaka indray iravahana indray zany ka zay zavatra izay so ditantsika hoe inona ny latsaka inona mamparara firenena tsy mampandroso ny firenena dia zako teny eo le antoko politika eo le vondra eo le société civile eo le androm-panjakana sy anretrena fa nisambatan'olo eo aloha satria reny tsirairay reny miditra anaty rafitra any dia le rafitra koa jereo tsara hoe tena mitodika any amin'ny tombontsombetsoma fa raha olona loha mitsofoka anaty rafitra dia loha azy le olona raha olona tsara ary ao anatin'le rafitra ndraiky eo fa misy réseau sy ntiarazany loha ndraiky eo le olona dia tsika mijery an'izany fahalovana kolokolo amin'ny zavana dia zay rehefa hoe loha dia zay le hoe fofona amin'teny hoe lasa maimbo ny tanànatsika amin'ny akapoany reo le ray aman-dreny eto amin'ny firenena moa zany maromaro tao anatin'ireny hetsika tsy diso PDB mialatsina raha tsy somary diso kely fa ny anona fa chef kef hoe petsaka ny mpanao politika tao anatiny tao na olona mpandinika fiarahamonina na olomanga ny firenena ndresaka hoe sao dia tokony efa eritreretina kely amin'izay aloha zy zareo fa ohatra ny efa tady tena manarona tanteraka mamalagasy ty le zavatra avy any ivelany demokrasia ambazaha sy ny zany hoe ny zavatra rehetrarehetra alaina tahaka fotsiny amin'ny any andafy hatramin'izao ara moa ny fampandrosoana dia eritreretina hoe rehefa le mitovy amin'le misy trano mijoalajoala be reny dia reny ny fampandrosoana pitehana ny ala pitehana ny tany malagasy sorona amin'ny tany anaovana lalana amiko tany sisa hoe rehefa misy zavatra mijoalajoala be sy ny rehetrarehetra dia zany ny tena fampandrosoana eo amin'izay zany le hoe
ahoana ny andanjalanjana tsy hamotika n'le tena malagasy ny fihavanana ny tsika koa ny nanana rafi-piarahamonina finaritra e tamin'ny taloha raha ohatra ny hoe raha mamaky andreny boky taloha reny nisy toa zay moa fa nisy toany nianatra nanao lettre malagasy nianatra teny amin'ny université n'Antananarivo misy an'izany boky be hoe baibolon'ny Jaune filana Simeon Jaune misy ihany koa maro samihafa nahitana zavatra be lehibe hoe aika tena nanana ny maizaza malagasy zany tambola tsy voazanaka tambola tsy nampidirina ozy ny tanora nampidirina zebra atao anatin'ny tia repoblika sy demokrasia tia dia very tanteraka amin'izay fa lasa ny amin'le fitiavam-pahefana ny fantohana dia lasa normal le zavatra an'trano zay marina le teninao tonga dia resiko amin'izay hiary ny anja tena manamaizazy Madagasikara zany raha niara tantara zany iza montsy ny andrandra teto amintsika Comoriany ny Comore sy ny karazany teto amintsika Madagasikara Mauritiana Madagasikara zava-dehibe zany aloha zay zany aloha tonga dia hanasorako hoe nofy hoe zavatra efa azo niainana le izy efa nisy le izy fa naritsika zay le tiako tenena teo amin'izay zany dia eo amin'izay le hoe tonga le fanjanahana anie tsy tonga ho azy teto fa ny vokatra le fahatsarantsika le fahatsarana le tontolo sy le arena misy eto amintsika nampilendalendany olona dia mba hahafahana mahazo misitraka sy mitavana an'ireo hoe nosy sy ny karazany sy ny arena rehetra ireo dia le olombelona malagasy aloha no mipotehana zay le tiako tena teo le olona iny simba potehana toe-tsaina ny potika le olona le amin'ny olombelona tsirairay zay le hoe identité anao tsy fantatra ohatsony hoe izy ianao dia efa hatramin'izany fanjanahantany efa kodokodo zao ny endro fanjanahantany vaovao karazana rehetra na volo sy ny karaha zay eo amin'izay ny le randrana zay le manrandrana tsy manendrika ny tena zany zay ohatra zavatra na fitafy na ino ny entana vita malagasy dia dia ohatrany hoe tsy olona mandroso raha tsy mitenteny frantsay zay hitanao zay zavatra zay dia zay ny voarayntsika zay zavatra zay dia io tsika malagasy eo amin'izay raha vao mba miteny zavatra malagasy ianao mifonako amin'ny teny anty afa marina ihany ny zavatra any nefa za kristiana fa hita ihany tamin'izany fotoana zany hoe somary nisy kely ihany apahany asa sehatra fihavanana olona sasany tonga teto a nitondra ny baiboly ny filazantsara sana fa sady mitondra ihany le toe-tsaina hoe manala malagasy fohaniny zao mijery iragasy ary tamin'izany fahotana tsy maintsy rovana kofesy hoe raha vao hoe za mijery iragasy dia rovana kofesy tamin'ny taloha be hitanao zavatra oatra zany hoe somary larona zany dia anjarantsika amin'izao fotoana zany mitena zay lasa fa ahoana no avy jery iragasy nanaovana kofesy tamin'ny taloha zay mihitsy ka fady ohatrany hoe tsy azo atao satria potehana liragasinao zay hoe tsy azo natao zany taloha hoe tsy mahazo anao zany satria zay le izy zany hoe dia zay le toko hoe mila mitandry na amin'izao fotoana ndray ro misy anaky tsy mahazo atao favadia tsy mahazo atao zao jereo inona zavatra tsara ao ambadika reny dia zay le tena hoe misy avy amin'ny velany za tsy miteny hoe ny avy amin'ny velany dia ratsy dolo kosa zany kosa tsy mety zany misy tena tsara anao zao mahita ny amin'ny velany leda veloa Madagasikara nisy ray aman-dreny miteny hoe tsika mbola mihoatra noho katara raha tena ny arena sy anantsika dia antsaratsika mihitsy zany no miteny an'izany zavatra zany hoe tsy hoe tsika raha miverina amin'izany fahatsarana zany dia hoe miembotra fa mitady ohatra hoe zavatra latsaka dino dia iverenana ndao iverenana raha dia iza amin'olona manakana an'izany ireo olona mahazo tombontsoery tsika tsy manilika ny avy amin'ny velany fa mailo ihany kosa tsika hoe so tsika no ampedisy anao retsy dia tsika koa adaladala zay fiteny foana dia manary le fahatsarantsika dia ozy ny olona hoe manofo zay raha dia zay zany aloha zany nofonofoko zany tsy manino izy olona mpanoratra zay tapotra ny anahako ozy lo zay fa dia ataovy diso dolo zay fomba fiteny teo fa zany efa mino fa zay no lahatry ny zanahary ampiadana ny firentsitika dia samy mitsakotsako fa tsy faly miady mifanaratsety fotsiny sy mianakafo fa tompona andraikitra raha simba ny fireneko fa tompona andraikitra koa raha mandroso ny fireneko zay ny ndretrarehetra zay hoe inona no anjarako inona any dia ahoana io resaka tsy fandriam-palema na ana be da be io rehetra zavatra avy avela mitobaka rehetra tsy zavatra azo ataovy aveto famokarana sy ndretra tovoloararaka dolo ny olombelona zay ny ao anatiny amin'ny fanjakana ny olombelona aloha dia jereo tsara zany ny olombelona inona ny tena ilan'ny olombelona ny olombelona ihany no handrefesana ny tena atao hoe fandrosoana tena mandray anjara ve izy tena hoe misitraka ve izy ao anatiny ao tena miainga avy aminy ve mandray anjara izy manatanteraka ary misitraka ve izy amin'ny zavatra eo amin'ny taniny zay tena atao hoe fandrosoana fa na misy zavatra tsara ve fa ny olombelona tsisy fandrosoana azo refesina amin'izany enary mahaliana be ny resaka sika amin'ny rahalahy fa tapitra ny fotoana
mino fa manaraka tsika mbola mety hoe misy fotoana iverenana eto iresantsika an'izany raha ono moa zany miankina amin'izay vokatra eo hitantsika hoe mba misy fitraika ve ny fandarana mba misy vokany mba nanova ve mba vokany. nanova nisy vokany ve mba nanova alay toe-tsainy malagasy iverina amin'ny matena izy azy mba nanova ny toe-tsain'ny mpanao politika ihany koa ve mba nanova ny toe-tsainy rehetra ve tao anatin'izay fandarantsika dia manaraka indray tsika mijery hoe manahoana le fiarahamonina amin'izay fotoan'izay ankasitrahana be deaibe nao andriamatora mamampionna Gérard Noël nanaiko vahiny ny fandarana iteny tamin'ity alina ity sorana be deaibe ny vahintsika mankasitraka ihany koa atsika tany atokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany hoan'ny rampitso dia tsy misy ny fandaharana zo iteny fa kosa isika dia anaraka ny fandarana manokana iarahana amin'ny kandida ho ben'ny tanàna tahina Razafinjoelina Rampitso amin'ny fotoana narahantsika ny zoiteny izany dia mame fotoana antsika aloha zany amin'ny alatsinainy indray ny fandaharana zoiteny manaraka ny laharan-tarobia efa mipetraka teo amin'ny fahitalavitra teo hatrany ny afahantsika miantso zany rehefa kasy isika ivahiny eto amin'ity fandaharana ity izay aloha no lava izay ny foifa dia metraka mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompo veloma sy mety tan'Andriamanitra tompo